miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy isika hampanaraka tsy tapaka anty fandaharana MCTV mahafinaritra ity fa androany dia mamela ahy ianareo hiarahaba manokana ireo renim-pianakaviana satria fetina reny androany napetraka mihitsy io fanamariana manokana hoe ao anatin'ny taona misy andro anankiray entina mankalaza ireo renim-pianakaviana. Ny renim-pianakaviana manko dia tena ohatry ny fitiavana, bolonga-pitiavana raha ohatra ka afaka miteny tahaka an'izany sika na foiny tenany ho an'ny ankonana ny vady sy ny zanany manadino ny momba azy mihitsy miasa amin'ny fotoana rehetra na ny any am-piasana ny ao an-trano mifomaraina miaritory izany rehetrarehetra izany dia tena mendrika indrindra hitondrana anazy ankasitrahana an'Andriamanitra ny amin'ny fisiany reny ary tena hoe matony mariana zao andro izao dia ny ao an-tokantranonao ihany koa tena hoento hiderana ny reny izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny tenin'Andriamanitra ho antsika reny androany dia araka ny ohabolana 31-25 ohabolana fa 1:30 ny 5:20 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ery sy voninahitra ny fitafiany ary ny andro ho avy dia iomehezany. Izany tenin'Andriamanitra izany no entinay androany tena hoe hitsofana rano anao ho tafian'Andriamanitra ne amin'ny herany ianao renim-pianakaviana ary ho tafiany voninahitra ne ianao tsy hanana ahiahy ianao ny amin'ny andro ho avy satria ny fanahin'Andriamanitra izay ao anatinao dia mampahery sy mampandresy ianao mandrakariva hitahy ianao ane Andriamanitra ampamirapiratra ny tavany aminao ane izy hiaro sy hamindrafo anao ane izy ary hitahy hatrany amin'ny taranakao faramandimby ane izy ry renim-pianakaviana malala. Isika rehetra kosa dia ho ataontsika tena vaindondra raha ny ahatonga n'ity andro ity ho mahafinaritra be ho andreo reny rehetra izay manodidina antsika. Samy hita iny tompo dia bonne fête des mères.